ira Fiderana anome voninahitra ho anao Jesosy ô maroany tsara am'izao tontolo izao fa tsy misy ny atakaloko anao e miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy dia falindray ny tenako manona ny fiadanany amin'ny fahasoavany ho aminao sy ny ankonanao tsirairay avindray ry havana. Tonga ny ora sy fotoana izay ifampizarantsika eto indray dia misaotra an'Andriamanitra satria mbola nomeny herin-tanjaka fahasalamana ahafahako mijoro eto anatrehany indray na dia mpanota tsy mendrika ary dia misaotra anao koa afaka hiainao hatramin'ny farany. Hivavaka ary tsika hanombohantsika ny fotoana. Jehovah-Andriamanitra rainay izay any an-danitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo mpamonjy anay ianao. Misaotra anao izay midera mankalaza sy manome voninahitra ny anaranao fa Andriamanitra tsara sy mpanao tsara tokoa ianao. Indray izany fitiavanao anay fa avoazinao isan'andro isan'andro tokoa na dia mpanonta azy izahay. No tiavinao izahay namindranao fo ary namelanao heloka. Natolotra ao zanakao lahatokana mbo fanavotana anay satria porofonao fa tena tianao tokoa izay asan'ny tananao. Jesosy ankehitriny izay manantona anao ampanetretena miaraka amin'ny tsy fahatanterahana nefa nofidianao hitory hanambara ny teninao ka mangataka Jesosy takoany ao ambadika ao ny fisiko fa aoka ianao no tazana. Mangataka fananao masina koa mba hanindry ny lelako ka hanokatra ny vavako ahafahako manambara ny sitraponao. Indrindra ihany koa ny fony reto izay mpiaino tsirairay avy reto Jesosy irao fananao masina manga ny tsirairay avy mba tahaka ny tany lonaka tokoa ny fon'izy ireo ka andray ny teny izay ho ambaranao eto indray anio. Dia aoka tsy izany hanambara fa ianao Jehovah-Andriamanitra mihitsy ny teny any anatin'ny tsirairay avy amin'ny alalan'ny fananao masina. Ho voninahitry ny anaranao rery ihany dia rakofako amin'ny rahanao ny fotoana rehetra izay ataonay eto tsy ho azony devoly satana ho elingelenina. Ary mangataka ihany koa Jesosy amin'ny fitaovana rehetra izay ho ampiasainay eto mandritra ny fotoana ifampiresahana eto, ifampianarana, ifampizarana dia rakofako amin'ny rahanao izany. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no anaovako sy ametrahako an'izany vavaka izany. Misaotra indrindra raha eo. Amen. Amen. Ny bokin'ny Salamo ry havana no hoentintsika hanokafana amin'ny fotoana amin'ity andro anio ity. Ny Salamo 130 no vakiako aminao dia ny 1:2 ary 7. Lohahevitra izay nampitondrana antsika moa dia nomena ny lohahevitra hoe ny Fiderana. Dia hitantsika ao amin'ny bokin'ny Salamo ry havana izany Fiderana izany. Ary raha mandinika ny bokin'ny Salamo ianao dia presque rehetra izay salamo nataon'i Davida ao dia Fiderana daholo. Eto dia ny soramandry eo ambony no entintsika hanokafana an'izany. Salamo 130 ny 1:2 sy 2 ary 7. Fankalazana an'Andriamanitra no nanaovany izao rehetra izao sy nanavotany ny olony. Halleluja. Miderahan Jehovah fa tsara izy fa mandrakizay ny famindram-pony. Miderahan Andriamanitra avo indrindra fa mandrakizay ny famindram-pony. Miderahan tompon'ny tompo fa mandrakizay ny famindram-pony. Halleluja. Amen. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Dia mbola ampifaliana ho anao ry havana ny manonona ny fiadanan'ny tompo ho aminao sy ny ankonanao hatrany hatrany. Ety am-piandohana dia ny Fiderana no entintsika amezana voninahitra an'Andriamanitra. Miderahan Jehovah ozy fa tsara izy fa mandrakizay ny famindram-pony. Wow, ry havana. Mandrakizay tokoa ny famindram-pon'Andriamanitra amiko sy aminao. Tadidio ry havana fa zasy ianao dia anisan'ny zava-boahary tena tian'Andriamanitra. Tena anisan'ny zava-boahary tena tian'Andriamanitra tamin'izay rehetra noforoany ny zasy ianao dia zasy ianao ny tena tiany. Ny zanak'olombelona ny tena hoe tian'Andriamanitra indrindra tamin'ny zavatra rehetra izay nataony. Tiany daholo ny zavatra rehetra nataony fa ny zanak'olombelona ny angarany. Ny angarany zanak'olombelona. Satria nahoana hoy izy ianao?
Itsika zanak'olombelona dia fantany a fa tsy nahatanteraka na inona teo anatrehany dia nomeny ny zanany lahatokana. Nomeny ny zanany lahatokana mbo fanavotana azy ianao satria fahotana izay noentiny nandavony Satana, noentiny menarana nandavona ny Eva dia tao ambadik'izay rehetrarehetra izay dia voaozina ny zanak'olombelona. Rehefa voaozina ny zanak'olombelona dia fantatr'Andriamanitra fa tsy nisy vahaolana ahafahantsika andovan'ilay fiainana mandrakizay intsony. Tsy nisy vahaolana ahafahantsika hiverina ao amin'ilay taninam-panantenany intsony. Dia nomeny asa ianao Jesosy Kristy Tompo. Tonga olombelona izy, tonga nofo sy ra izy mba ahita sy atsapa ary hiaina amin'ny fiainany zanak'olombelona etỳ an-tany. Rehefa hitany fa tena hoe nandeha tamin'ny fahalotoana tokoa ny zanak'olombelona dia ilay zanany lahatokana izay tiany indrindra nataony sorona mba hamonjena asa ianao. Ry havana, mandrakizay tokoa ny famindrampon'Andriamanitra ka dia raho izy, hankalazao izy, omeo voninahitra izy amin'ny zavatra rehetra izay mandalo eo amin'ny fiainanao. Vaninandro farany izao ry havana, rehefa vaninandro farany dia mihamafy ny fiainana ary raha mahita raha mahalala, tsy misy izay tsy mikaikaina. Iny fa na dia ataoko hoe ny manan-karena indrindra aza angamba mba mety minainaina ihany amin'izao fiainana izao. Tena hoe mihamafy andreo manalina, miseho daholo izao zavatra rehetrarehetra izao. Izany ny porofo sy manambara ry havana fa efa akaiky ny andro iavian'i Jesosy Kristy eny amin'ny raony lanitra. Ary izany zavatra izany zavatra hoe vaovao, hoe zavatra vao noforonon'Andriamanitra izany, fa zavatra efa nisy, zavatra efa voaoman'Andriamanitra hatrany am-boalohany izany. Ary izany no nanomezany an'i Jesosy Kristy ozy amantsy anao hoe tiany loatra asa ianao satria natolony ilay zanany lahatokana mba ho fanavotana antsika. Satria fantany fa Jesosy Kristy irery ihany no vahaolana ry havana. Jesosy Kristy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy irery ihany no ahafahantsika makany amin'ilay fiainana mandrakizay. Izy irery ihany no ahitantsika vahaolana. Fantatr'Andriamanitra izany. Fantany tsara fa raha tsy misy raha nalatsaka, raha tsy nanolotra ny ainy teo ambony hazo fijaliana Jesosy ry havana, tsy nisy voavonjy aneza asa ianao tadidio izany. Izay no ambaran'ny salamo hoe mandrakizay ny famindram-pony. Fa ahoana ozy? Mideraha ozy any Jehovah. Izany hoe mila mideran'Andriamanitra isan'andro isan'andro ianao satria mandrakizay ny famindram-pony amiko sy aminao. Zavatra rehetra dia mandalo, ozy amantsy anao hoe andro farany izao. Miseho daholo ny olana. Tsy haiko amin'izao ora sy fotoana izao mety hoe inona ireny zavatra iainanao mandalo fisiana ve ianao? Mandalo aretina ve ianao? Mandalo fikorotananao ara-tokantrano ve ianao? Maditra ve ny zanakao? Very asa ve ianao? Tsy haiko. Inona? Miatrika tribunal ve ianao? Ry havana, mandrakizay ny famindram-pon'Andriamanitra amiko sy aminao. Fa ny zavatra angatahan'Andriamanitra, ny zavatra tedaviny amiko sy aminao dia aoka hidera azy. Derao izy. Ninona zavatra miseho eo amin'ny fiainanao, ninona zavatra mandalo, derao izy. Mahaiza makasitraka, mahaiza misaotra azy amin'ny zavatra rehetra. Tadidio ry havana fa ny fanarahana an'Andriamanitra na ny fanarahana an'i Jesosy dia tsy hoe fiadanana akory. Tsika manko indraindray mieritreritra hoe ary izany ny tena mahadiso ny kristianina indraindray. Mieritreritra hoe za efa mpivavaka dia tsy handalo olana intsony dia tsy handalo aretina intsony dia tsy handalo fahasahiranana intsony dia tsy sedra n'izao sy izao intsony Tsy ry havana. Tsy nampanantena an'izany Jesosy. Tsy
nampanantenan'izany Jesosy. Izy ary ny teny mihitsy hoe ety amin'izao tontolo izao ty ozy no ahitanareo fahoriana. Fa ny teny koa izy nefa hoe matokia ozy fa za efa naharesy an'izao tontolo izao. Amen. Dikan'izany tena misy eto amin'ity izao tontolo izao ty ny fahoriana ry havana. Eny fa na dia kristianina azy zasy ianao miaina ao anatin'izany. Izany akory tsy midika hoe tsy misy Andriamanitra na tsy mihaino vavak'Andriamanitra. Tsy ry havana ô. Nampandalovin'Andriamanitra amiko sy aminao izany rehetra izany. Mba hakany toky, hanana fanantenana fa tena hoe mino azy ianao ary matoky azy ianao. Hijereny hoe raha mandalo eo amin'ny fiainanao izany zavatra any dia nahoana? Himenimenina ve ianao sa hidera azy? Hisaotra azy ve ianao sa hametsiny azy? Nampandalovina izany. Profon'izany ry havana hijoroako vavolombelona eto anatrehanao. Fotoana vitsivitsy monja izay 3 volana teo dia narary ny anadahako. Rehefa narary ny anadahako dia nitsaboana. Zavatra nahagaga ry havana fa arakaraky ny tsaboana anazy nanaovana traitement fa tena vao meny ny omby le aretina. Ny omby tena le aretina ary tena hoe nikika azy. Teo verevitra ny rehetrarehetra. Ndray aman-dreny sy izay mpiray tam-po atao ahoana? Hoentin'ny hôpitaly no teny hoe hoentin'ny hôpitaly. Sasany tsy mety. Ahoana izany? Nangalana pastera dia tonga ny pastera ry havana nanao délivrance. Rehefa nanao tao délivrance izy tao an-trano. Izy moa rehefa nandeha ny fotoana dia lasa tena nikiky be azy le aretina dia tsy afaka nitsangana intsony izy satria tsy nihinan-kanina intsony dia tena hoe nalemy. Tena tsy mahazaka ny tongony intsony, tsy mahazaka ny vatany intsony io tongony io. Safady tompoko. Tsy nazaka ny vatany intsony ny tongony fa tena hoe miozohozo izy dia menjera ho azy. Dia farany taty aoriana tsy tafatsangana teo am-pandriana intsony. Rehefa tsy tafatsangana izy dia napetaka siroma satria tsy mihinan-kanina. Teo natao siroma teo am-pandriana teo foana izy. Dia nalaina ny pastera dia natao délivrance tao an-trano izy. Rehefa natao délivrance tao an-trano izy dia zavatra tena hoe sorina an'Andriamanitra dia ozy le pastera hoe zao ozy rahalahy misy zavatra takin'ny tompo aminao ozy. Ny fiverenanao eo aminy satria ozy tsy mety ozy izy ny fiainanao hatramin'izay ozy nampalahelo an'Andriamanitra loatra ny zavatra niainanao tao anatin'izay fahatanranao izay ozy izy tena hoe nampalahelo an'Andriamanitra satria dia tena nanao zavatra izay tena hoe ratsy teo imasony ianao ozy. Ka zao fiverenanao, fatsapanao tena, ny fanekenao hanolotra ny fiainanao amin'Andriamanitra ozy le pastera no andrasan'Andriamanitra dia iseho aminao ozy ny voninahitrany. Amen. Eny ry havana. Nanaiky ary ny anadahako fa hibebaka amin'ny zavatra rehetra izay vitany. Rehefa nibebaka izy dia niteny nanolo tena tamin'Andriamanitra izy dia nanaiky izy hoe Jesosy vonina ozy farasitrany eto dia hanao ny asanao hanompo anao Jesosy, vonina ny ala amin'ny zavatra rehetra nataoko izay nampalahelo anao. Halleluja. Nandeha teny ny délivrance, nandeha ny fitsaboana ry havana dia mbola narary teny ihany izy. Teo salasala teo verevitra teo izay rehetra hoe ahoana ny atao hoentin'ny hôpitaly ve? Dia ho an Jesosy moa voninahitra fa kasihan'ny fanahy masina le pastera dia ozy le pastera hoe raha nabava ozy aza hoentina miditra hôpitaly izany ozy izy. Fa za ozy miteny ianao fa tsy sitrana dokotera io aretina io. Tsy sitrana dokotera io ozy fa lany vola amin'io fotsiny nareo ozy fa alao izy hivavaka dia ny délivrance ozy traitena fa izay ny zavatra tena ilainy. Izany ve ho pastera dia eny ozy izy ero. Eny ara ho ningavy an'ilay pastera moa za voninahitra ho an'Andriamanitra ary tena isorako an'Andriamanitra lehibe izay pastera izay fa tena hoe isan'andro izy dia tonga foana ao an-tranonay manao délivrance an'io anadahaka io. Teny nandeha ny fotoana ho an Jesosy ny voninahitra ry havana. Ny tsara teny. Tena tsy noentina dokotera intsony le anadahako na indray mandeha ary. Nefa teo aloha jerenao tsara fa ao anatin'ny herinandro dokotera 3 nitondrana anazy. Tena nampiseho mihitsy hoe nisy vola izany dia hoe nanara-po taminy hoe
ary indray ny dokotera mahay aty indray misy dokotera mahay hoe manam-bola zay dia andaondray atao zao dia ndaondray atao zao zany efa teneniko anao zany hoe nange efara hoe andeha hiditra hopitaly ary fa nisy moa ny tsy nazoto dia nisy ny nazoto dia le tsy nazoto le nazoto hoe andehanana hopitaly tsy naharesy an'le tsy nazoto zany satria le tsy nazoto ny betsaka satria hoe raha hoentina hiditra hopitaly ary izy dia ahoana tapaka ny délivrance lasa tsy afaka mivavaka dia hoe alao ato trano ihany dia zaho efa nanaiky an'Andriamanitra izy ny mpanompon'Andriamanitra no efa niteny fa ny fanekeny an'Andriamanitra no andrasan'Andriamanitra dia hiditra tsehatra Andriamanitra anala ny fanaintainana sy ny aretina izay misy eo aminy noho izany mila manam-pinoantsika ny ombitsaina ny mpianakavy ry havana nanana finoana fa hoe mahay manasitrana izany Andriamanitra ka zao Andriamanitra no ametrahantsika n'ity zavatra ity ka na inona zavatra miseho dia zaho efa n'Andriamanitra izy ho an' Jesosy ny voninahitra fa nandeha ny fotoana ry havana amin'izao ora sy fotoana hitenenako anao zao efa salama izy efa matanjaka be efa mihinan-kanina be ny hanina hohanina indray arany tsy misy efa afaka mandehandeha eny an-tokotany nefa tena efa nalemy tena efa hoe taolana sisa tena hoe azo lazaina mihitsy hoe efa teo ambavahoana ny fahafatesana ary efa nandrasy ny devolo mihitsy ry havana ny fahafatesana satria ny devolo izay amotika anazy dia tena efa nanantena hoe zay ny aminy ary za tena nino ihany koa fa raha tsy nanolo tena ho an' Jesosy izy nefa dia tena vita ny devolo tanteraka ny aminy fa ho an'Andriamanitra ny voninahitra ry havana fa nitodika ranada na tsapy izy fa ho am' Jesosy rery ihany tokony hisotra tokony ame voninahitra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetrarehetra eny fa na dia amin'izao aretin'izao aza mafy ry havana izany hoe aretin' izany no andeha hoentinao hisorana an'Andriamanitra sarotra amin'ny maha olombelona izany fa zao nefany tadidio faraka ny teniko teo hoe ny kristianina tsy voatery hoe hiaina amin'ny fahasambarana foana na mpandalovon'Andriamanitra ny zavatra rehetra zavatsarotra rehetrarehetra mba hahatonga saina asenao na mpandalovon'Andriamanitra tao anatin'ny ankonako ry havana izany aretina izany mba hahatonga saina anay tsirairay avy satria tadidio fa tsy sitrak'Andriamanitra ry havana nafaty an-dratsy fanahy tsy sitrak'Andriamanitra ny hafaty ny mpanonta noho izany nataony ny zavatra maro samihafa ny nahafahany amerina anao ao am-balany indray dia izany ry havana nataony tamin'ny hoana tahaka eo ho an' Jesosy ny voninahitra dia mino fa misy andraisanao lesona izay fijoroako vavolombelona izay sady fisaorako an'Andriamanitra zany tamin'ny zava-mahagaga izay nataony teo amin'ny fiainako teo amin'ny ankonako satria tena hoe tsy nampino ry havana tsy nampino ny olona tetỳ avelany efa ny telefonina misy namako izay moa dia tena miresaka ny antso afoana isan'andro ahoana kira ampidirina hopitaly io fa ahoana kira resena lahatra ny fianakavianareo dia ampidirina hopitaly fa so anenenana za moa ny teny anazy hoe alao fa efa hoe hivavaka izy dia alao izay hivavaka alao atao délivrance nareo ozy izy tsy azoko mihitsy olona marary dia azomina fotsiny ao an-trano dia délivrance vavaka ve no atao aminy eno vavaka natao aminy inona tokoa izy ianao tena vavaka ry havana vavaka tena hoe ilay Andriamanitra tompon'ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany nanasitrana azy sitrana izy zao tsika miresaka izao sitrana izy ary efa lasa matanjaka tamin'ny alalan'le vavaka ry havana tsy noentina niditra hopitaly tsy nandeha dokotera intsony nefa teo aloha intelo ao anatin'ny herinandro mandeha dokotera karazany samihafa fa rehefa tena nanaiky izay fa hoe hivavaka hitondra azy hivavaka tena tsy nandeha dokotera intsony izay tsy niditra hopitaly izany fa sitrana izy ry havana tiako ampaherezana anao dia izao hoe tsy haiko izay zavatra mety zavatra sedranao iainanao amin'izao ora sy fotoana iresahako anao izao tsy haiko mety angamba mety tena hoe mandalo aretina tokoa ianao dia ozy mantsy aminao hoe ry havako miverena ao amin'i Jesosy fa misy zavatra tiany Jesosy hatongavana ao amin'ny fiainanao
Matona mpandalovy ny olan'io, nikorotana ve ny tokantranonao? Maditra ve ny zanakao? Very asa ve ianao? Ry havako, mandiny tena fa misy tian'Andriamanitra atongavanao. Tiany zasy ianao, mbola veriko foana hoe tian'Andriamanitra tsika. Mandrakizay ny famindram-pony, faterao izy, hankalazao izy, omeo voninahitra izy amin'ny zavatra, amin'ny toe-javatra izay misy eo amin'ny fiainanao, omeo voninahitra izy. Aza menomenina. Mafantatrao moa ny fiantraikan'izany fimonomonona izany. Fimonomonona ry havana dia mamotika zavatra be da be. Raiso ny tantaran'ny zanak'Israely. Lalana izay nandehanan'ny zanak'Israely rehefa nivoaka tao Ezipta ho any an-tany Kanana, tokony ho 400 andro sy 400 alina. Fa noho ny fimonomononany dia lasa firy 400 taona. Handrekaka eo 400 taona noho ninona, noho le fimonomononana ry havana. Ka zaho teny aminao aho hoe ny zavatra rehetra dia natao hisy dikany avokoa. Noho izany esory ny fimonomononana, esory ny tsy fahaizana mankasitraka mba tsy ho tahaka ny zanak'Israely anie zasy ianao. Ka zavatra tokony ho vita ao anatin'ny adiny indray lasa herintaona na 10 taona vao vita. Noho ninona, noho le fimonomononana. Nampatalovin'Andriamanitra ny aretina dia tadidio. Fefa misy fanasitranana no manino anao aho. Nampandalovin'Andriamanitra io olana io mety hoe miatrika tribonaly ianao amin'izao ora sy fotoana izao. Ry havana, nampandalovin'Andriamanitra io fa tsy midika akory izany hoe resy ianao na hoe tsy misy izy raha nandalo an'io ianao. Non. Misy tena misy izy ary efa nanomana fandresena goavana be ho anao. Nanomana fandresena goavana be ho anao izy fa ny angatahany dia hoe midera azy, mankalaza azy. Isaora izy amin'ny zavatra rehetrarehetra. Eny fa na dia izay zavatra tsy nieritreretinao, tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao aza ny zavatra mety niseho dia izao, isaora izy. Misaora azy amin'ny zavatra rehetrarehetra fa izany no ankasitrahany. Fenoy fiderana ny fiainanao. Hoy izy ilay irany mialy izay hoe mialy rakoto mamonjy hoe izay olana ve vainy izany aretina ve sitrany hoe fakiviny tsy izany. Tanao, omeo laka ny fiderana omeo laka ny fiderana, omeo laka ny fiderana omeo laka ny fiderana. Izay olana ve ozy ny mampitanondrika anao? Raha izay olana izany, vahainy izany ry havana, aretin' izany, sitraniny izany minoy ianao anafa zavatra niainako nitoriako taminao teo. Ny fijoroana vavolombelona izay noentiko taminao teo zavatra niainako sy niankonako izany ry havana. Ary tsy voazay irery ihany ny zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainako. Fa tena hoe fa zavatra betsaka. Eny fa na dia za mitory manoloana anao izao ary efa niaina tao anatin'izany ihany koa. Kista, nisy kista tao anatin'ny kiboko. Rehefa nisy kista tao amin'ny kiboko dia ozy ny dokotera hoe tsy maintsy didina ianao ozy izy satria efa natao ny traitement nandritry ny 2 volana fa tsy sitranao sa voameny ny tombo le izy. Ka izao mety hahafaty anao io ozy izy raha iandrasana elaela fa aleo ianao mididy ozy. Teo dia ohatry ny eritreritra hoe Jesosy fa ahoana moa izany? Izany hoe olona zanakao ahoana no hididy foana satria nisy fotoana efa nididy tao alohan'izay tamin'ny androny tsy fahalalana ry havana dia nididy. Fa izao kosa efa mahalala an'Andriamanitra fa izy ny tompon'ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Ahoana moa? Fa tena nivavaka ry havana ary nangataka tamin'i Jesosy Jesosy raha velona koa ianao, asa velanao afa-paraka ty mpanomponao. Jesosy misy ianao, aoka ianao hiasa eo amin'ny fiainako. Tsy didy izany fa tsy maintsy hanasitrana anahy ianao Jesosy. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra ry havana fa tapitra ny 2 volana nanaovako délivrance
Niverina nanao eko fa na le dokotera aragaga hoe nakaiza le kista tato amin'ny kibonao. Efa nasoron'i Jesosy hoa. Halleloia. Tena nasoron'i Jesosy le izy ry havana. Ka zay ny teneniko anao hoe na inona zavatsarotra lalovanao, ny sarotra tsy maintsy misy ry havana. Fa minoa an'Andriamanitra dia minoa an Jesosy Kristy Tompo. Fa izy rery ihany ry havana. Ianao aza mieritreritra hoe manam-bola sy harena. Ianao aza mieritreritra hoe mahafatatr'olona. Ianao aza mieritreritra hoe manam-pahaizana ry havana. Fa tena miteny aminao fa tamin'izay anadahako izay ane ka lany vola ane izay ry havana. Hoentina tsy hoentina roa, atao zao. Fa tsy navita ninninna, tsy navita ninninna. Fa zao teo amin'ny Jesosy. Tsy nisy volana loha ry havana, tsy nisy volana loha tao. Ny fiverenany le anadahako ny nandrasan'i Jesosy. Ny fanoloran-tenany le anadahako ny nandrasan'i Jesosy. Rehefa nanolotra izy, rehefa nanaika izy ny verina dia nanolotra ny fony ny fiainany rehetra tamin'i Jesosy dia ndraisin'i Jesosy an-tanana ny momba azy nanasitrana niditra tsihatra Jesosy nanasitrana ny aretina rehetrarehetra, nanala ny fanaintainana tany anatin'ny vatany tany. Salama izao ary natanjaka. Ka noho izany ry havana, ety am-piafarana dia teny aminao aho hoe misaora amin'ny zavatra rehetrarehetra. Misaora amin'ny zavatra rehetra dia mahaiza mankasitraka mba tsy ho tahaka ny zanak'Israely ane zasenao. Amin'ny alalan'ny fimonomonoana no mandeha tan-doza. Satria dia tena nahita loza ane ry havana ny zanak'Israely. Nahita loza ny zanak'Israely vao tonga tany amin'izany tanin'ny Kanana izany. Ka zao mba tsy ho tahak'izay ane zasenao fa tena hoe hisaotra an'Andriamanitra hay anaiky ny zavatra rehetra dia hitodika aminy. Tadidio foana hoe matoa ny zavatra iray nisy nampandalovan'Andriamanitra teo aminao dia misy tian'Andriamanitra tongavana aminao zay. Noho izany aza varim-bariana. Tsy misy kristianina izany, tsy misy mpanompon'Andriamanitra izany hoe lamina be ny fiainany ry havana, lainga izany, mandainga izay miteny aminao amin'izany hoe rehefa ao amin'ny Jesosy anie dia milamina be ny fiainany. Non, tsisy an'izany. Iza ny teny anao an'izany dia iza aiza ao anaty Baiboly. Mba nandinika ny tantaran'i Abrahama ve ianao? Abrahama anie ka olona nahintsina dia nandeha nahintsy teo anatrehan'Andriamanitra, olona marina. Tena hoe nanana fatahorana an'Andriamanitra anie ry havana i Abrahama. Fa jereo ny zavatra ny zavatra ny lalovany. Ahoana ozy Andriamanitra? Le zanany lahatokana izay zanaka tamin'ny fahaterana no mbola nalain'Andriamanitra atao sorona. Mafy anie izany ry havana. So ianao mieritreritra raha amin'izao vaninandrontsika izao ngamba dia tsy haiko tena ozy izy ianao hoe tena tsy andeha hanompo an'Andriamanitra raha ohatr' izany kosa raha ngafa tena tsy vitako izany. Izany ry havana amin'ny fisidrana. Fa tsy hoe rehefa kristianina dia milamina be ny fiainanao mandeha daholo izay rehetra ataonao mety daholo tsy misy korotan'izany ny fiainanao ny vola miditra taky ny inona tsy haiko. Diso ianao raha izany ny zavatra eritreretinao ry havana. Tena diso ianao. Fa ny fisidrana dia tsy maintsy misy. Fa kosa mametoky anao aho hoe ny vahaolana. Wow! Efa goavana be ny vahaolana ny manin'Andriamanitra ho asy ianao ry havana. Teniko farany hoe tsy ny fiandohana ny zava-dehibe ry havana fa ny fiafarana. Ka noho izany ozy izy ny salamo 1:30 hoe miterahan Jehova fa tsara izy fa mandrakizay ny famindram-pony. Alleluia. Amen. Dia ho an'Andriamanitra rery ihany ny tera sy ny haja ary ny voninahitra, ny fiadanany sy ny fahasoavany dia ho amintsika tsirairay avy ry havana. Mandehana ary fenoy fisaorana ny andronao mahaiza mankasitraka dia derao ilay Andriamanitra tompon'ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany fa izay ny vahaolana ho asy ianao. Dia mirary ny sosiny tsara ho antsika tsirairay avy ry havana. Mahazo toa amin'izay rehetra atao dia mahefahatra any amin'ny asa fanompoana. Alleluia. Amen. Ivavaka tsika. Jehovah Andriamanitra rainay tsara indrindra.
tsy mbola mitsahatra misaotra sy mame voninahitra anao zahay fa tompon'ny fahatsarana tokoa ianao. Misaotra betsaka tamin'ny teny rehetra izay napetraka ao. Misaotra ny amin'ny tolotsaina izay nomenao. Misaotra ny nanokafanao ny foniny tsirairay avy. Inoko sy atenaiko fa ny teny rehetra izay nolazaina teto Jehovahandriamanitra dia ho tafapakany anatin'ny foniny tsirairay avy ka tsy ho mpiainy mpanadino fa ho mpiainy mba tahaka n'ilay azona amboleny eo amoron-drano velona ka amoha amin'ny fotoana rehetra. Jesosy io, ifonako izay rehetra voatony ny vavako mety tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Mamindra fo amiko dia mamelany heliko. Ary izay rehetra tokony hahasoany tsirairay avy koa nefa tsy voatony ny vavako teo dia ianao ane no izara ametraka any anatin'ny sain'ny tsirairay avy amin'ny alalan'ny fahatakarany. Satria ianao ilay Andriamanitra fitiavana be voninahitra. Dia misaotra indrindra noho ny fitiavanao. Anao ny tera, anao ny haja, anao ny voninahitra. Izay efa anao hatramin'ny taloha indrindra. Ka anao mandrakizay. Misaotra fanahy masina. Amen.